Ny doktaly jinjereny efa maty fitondrana lambanena Aisindrary petsara velatia Ny doktaly jisy ranakany efa maty motomitomany Aisindrary petsara velatia Injana be ary tena mivaivay mihitsy ny tsikera nataony sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny sefafia ho an'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Dysfonctionnement de l'État zay moa ny lohateny nampitondrainy an'ilay fanambarana zany zay vokatry ny fanodiniana ataon'ny sefafia zay maha hoe observatoire de la vie publique azy. Zany hoe mikorotana zany tsy mandeha amin'izay laony ny raha-panjakana sy ny fitantanana ny fanjakana mihitsy amin'izao fotoana izao. Nasiantsika mafy tao le resaka solombavambahoaka sy ny anteminiera-pirenena amin'ny ankapobeny zay anteminiera-pirenena voavidy vola moa zany zay mihitsy ny teneniny ny solombavambahoaka dia fidiny ny fitondram-panjakana vola isaky misy fifidianana lehibe eo anivon'ny anteminiera-pirenena ao dia tsy malala menatra ozy fa passe sans vergogne d'un groupement politique à l'autre nefa misy ny mandat impératif ka normal satria le fitondram-panjakana le fitsarana avy molalam-pandrenana mangina manoloana an'izany aiza moa ny tsy hanao ny ataony le solombavambahoaka avelanao mandika lalàna amin'ny fomba milamina izy ko amin'ny fomba malalaka izy ko izy ny tsy andika lalàna ka tsara ihany ny resantsika an'le famakafakana na le hoe vokatry ny fanadihadiana zany vokatry ny fandiniana ny marimarina kokoa nataon'ny sefafia mikasika an'izay raha-pirenena izay ampaninotsika lakilosy amin'ity maraina ity. Ny sefafia sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena observatoire de la vie publique enjana be mihitsy ny zavatra teneniny tsy misy ozy projet de société na plan de développement mazava nataony ty fitondram-panjakana ity. Politika na fiarovana sy fiarovana anatiny moa défense sécurité fandrimpahalemana anatiny moa defa tsy mipetraka tsony zany nefa de zao eritreretsoka inge mitanisa ohatra kely ny sefafia zany atao anatin'le fanambarana. Tao anatin'ny opération coup d'arrêt ozy de nisy ozy tam'le resaka hoe alatrompo tany amin'ny faritra Atsimonosy zany fahafatesana olona 370 sy 500 maro ane zany mampivarahontsana nge zany 573 personnes ny 477 na 445 amreo de dahalo ny 510 amreo de olo-pirenena tsotra ary ny 320 amreo de de mpitandro ny filaminana. Problème zany de hoe olo-pirenena tsotra ve simple citoyen ve niraisina hoe dahalo de maty inona ny nahafaty azy dans quelles conditions ahoana ny nahafatesana azy inona mba de dommagement zany de mipetraka fotsiny satria manino tsisy fepetra raisy ny fitondram-panjakana. Tena marina mihitsy hoe indifférence générale ozy amina fahafatesana olona piray tanindrazana tsy manaitra ny fitondram-panjakana intsony zany ny fahafatesana olona eto amin'ity firenena ity. Ole retsy tao anatin'ny herintaona nitondran'ny régime Rajaonary Mampianina tena maro tsy tambo isainy zay hoe maty ny tarihy maty noho ny exaction maty noho ny resaka tsy fisian'ny fandrimpahalemana maty noho ny resaka inona moa izy teo maty noho ny resaka zany hoe voatifitra tamina resaka opération ny mpitandro ny filaminana maty ny etraketraka fotsiny zany na violence policière brutalité policière maro zay maty zay tiondre le vonresantsika teo maty ny kere maty ny zao maty ny rivodoza fa ohatrany hoe lasa marina mihitsy ny tenin'ny sefafia hoe ny faty eto amintsika ny olona maty eto amintsika ohatrany lasa dans l'indifférence générale ohatrany hoe tsy de manisy maty ko atao kory ary de maty zay maty foana le tovolahy kely teny Anjanahary fito amby roapolo taona monja indépendamment ny frais ny eo amin'izay lafiny hoe inona moa izy teo fananana zany indépendamment ny resaka hoe fananana satria moa misy misy vagina homophobie zany ohatrany hoe miainga tsy fankasitrahana zany hoe olona mety hoe ny homosexuel zany fa indépendamment an'izay maty aloha iny olo iny ary maty tamin'ny fomba tena feno abibiny de mila sokafana amin'ny fanadihadiana ary manana droit alala mikasika an'izany fanadihadiana izany ny olona. Anynge le problème tiatsika resahana ao anatin'izy hoe
marina mihitsy ohatrany tsy manaitra intsony ve ny faty eto amin'ity firenena ity. Normal moa raha tsy manaitra intsony satria zay le dysfonctionnement de l'État, fikorotana ny fanjakana teneniny CFAFI. Ka satria zay manao ny adalana tsy misy fepetra raisiny, ni suivi de décision ni sanction ozy ny CFAFI aby. Tompona andraikitra voalohany amin'ireny trafic reny, ny appel d'offre izay anaovana osika, ny fanodikodinana volam-panjakana, tsy fisian'ny fandriampahalemana, ny famonoana olona na exécution sommaire amin'ny fiarovana hoe fitandrona ny filaminana, de arovany any ambony ozy ny CFAFI apparemment bien protégé d'en haut au détriment de l'état de droit. Marina loatra impiry moa tsika teto hoe fanjakana tandalana mba jereo re. Fa tokony tsy misy tsy maty manota izany fa de mitsotsotra, tsy misy fanenjehana ary milamindamina, tsisy tompona andraikitra zany mihitsiny. Ary ny fepetra raisina ozy ny CFAFI, les représailles annoncées ne sont donc jamais exécutées. La politisation de la justice, doublée d'une corruption profondément ancrée en son sein, favorise cette dérive. Tout le monde le sait, à commencer par les premiers responsables, mais personne n'est sanctionné. Tena marina zany. Ny kolokolana anivon'ny fitsarana ozy mamevahana an'izany, ny fampidirana lafin'ny politika ny fitsarana, mahalala an'izany daholo ny tompona andraikitra ambony rehetra. Fa tsisy ninina tsisy fepetra raisiny. Il faut dire que l'exemple vient de haut, d'en haut, puisqu'aucun des dirigeants n'a jamais été mis en accusation. Marina ne zany, tena marina mihitsy ne zany. Ohatra kosa avany amboniko, tsy misy tompona andraikitra ambony. Mba voaenjika na hoe voapanga amina trangan-javatra anankiray eto amin'ity firenena ity fa de milamindamina fotsiny. Aiza moa ozy ny gazety? Marina nge ny tenin'ny gazety ato hoe, ny tena mampalahelo ozy izy. La meilleure illustration de la dépravation de l'institution parlementaire est d'avoir choisi parmi ses vice-présidents un homme accusé de viol sur mineur. Marina loatra zany zavatra teneny zany hoe ny tena endrika tsara indrindra ahitana ozy ny fitotonganany le androm-panjakana misy eto amin'ny firenena satria betsaka ny tsy maty manota, de io le teneny io hoe ny safidiana ho filoha lesitra ny antenera-pirenena aza olona nampangaina accusé de viol sur mineur. Tsika raha moa zany tsy miresaka intsony any hoe ny mpanao bois de rose, ny mpanao an'izao zato sy zaroa. Any le problème resatsika ao anatin'le izy hoe tsy mba misy saza raisina mihitsiny. Aizako esorina fotsiny zay zany de monsieur contenté am'izay na faly am'izay zany le fitondram-panjakana hoe esorina ny tompona andraikitra avy any amin'ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Sava zay aiahina zany ho misy an'izany resaka bois de rose zany. Eny are, tena mety be zay fa aiza ny fanadihadinany reny olo reny, ary aiza ny sazy raisina ho an'ireny olo reny rehefa aveo raha vao marina. Ny kolokolo re ary, ny resaka fanodikodinana volam-panjakana re ary, ny trafikana bois de rose zato amby arivo re ary de tsisy fepetra raisina, ary tsy hoe ny olona enjehana ny tsisy satria efa 100,000 injato ny gazety samihafa ny namoaka ny anarana hoe ianona nge tompona andraikitra ao anatin'izao. Tsy voaresaka. Ianona nge nanao an'izao fa tsy voaresaka. Dia tsy misy fepetra raisina. Ko jereo fotsiny moa zay le natsidiko taminareo teo. Jereo fotsiny zavatra nyteneniko anareo teo, nirarahany G6. Marina tokoa ny tenin'ny secrétaire-mpanjakana miadidiny gendarme fa tsy hoe ny gendarme rehetrarehetra. Fa le izy kosa raha garde du corps rapproché zany ny voakasikasika, dia tsisy responsable misaoty ve hatramin'izao, tsisy responsable mba mipaye an'izany ve hatramin'izao. Dia iny de mipotsaka ny aferatsika, mipotsaka ny hippocampetsika na ny arena kibony tany sy ny arena ny ranomasitsika eny amin'ny seranam-piaramanidina. Miala ndraikitra fotsiny aviation civile de Madagascar raha tsy tompona andraikitra amin'izany nge zay fa efa ny samadangy ny responsable ny sécurité ny filaminana sy ny sisa eny anivon'ny seranam-piaramanidina. Hanko fa re fangatsy misy notion na responsabilité rehefa manao contrat na prestation de service amin'olona anankiray ianao, dia anilika ve ianao prestataire privé ny tompona andraikitra amin'izany ny samadasiny sisa raha misy ny tsy fandriampahalemana na ny problème na sécurité mitranga eny amin'ny seranam-piaramanidina. Dia nao ACM ve tsy antsoroka an'izany, nefa nisy ny fivoriana ny alliance voire gasy io société civile io miady amin'izany hoe arena kibony tantsika sy ny arena ny ranomasitsika sy ny arena voajanaharitsika.
mandeha midahoara fotsiny voaka ny ivelany any efa nivorony nanao séminaire mihitsy niaraka tamin'ny ACM ny aviation civile de Madagascar zay tokony ho tompona andraikitra mivantana aloha am'izany akoatra amin'ny police pirenena amin'ny resaka hoe police de l'air et des frontières de mialangalana fotsiny eny ka tsy zay angefa efa misy prestataire privé ka tsy zay angefa ny gendarme ka tsy zay anefa ny police ka tsy zay anefa ny douane ka tsy zay nefa eny amin'ny aéroport naseranam-piaramanidina ivato misy sapandrara manara-maso ny resaka tontolo iainana misy service ny environnement ao amin'ny aéroport ao tsy mahita an'izany fa manao maso be tsy mahita fotsiny efa ny amin'ny seranam-piaramanidiny Roissy Charles de Gaulle any France vao hitanao hoe nisy hippocampe miisa 19 000 very teto Madagasikara niala fotsiny teto misy tortue de mer hatrany anjato ny anarivony tsy tadidiko teto Madagasikara voaka fotsiny de tsy tortue de mer fa azafady indrindra fa bébé tortue étoilée ny filaza azy zany nge nefa de misy ministère ny environnement ao amin'ny seranam-piaramanidina ivato de tsy mahatsiaro tompona ndraiky sao de tsisy sanction raisina mikasika an'izany tsisy fepetrany raisina mikasika an'izany normal raha miteny ny sefafi hoe tsisy manjary nge eto amin'ny firenena rehefa ianao ny ametrahany sefafi fanamariana tahaka an'izany hoe ianao sady tsy manao projet de société mazava ny tsisy plan na drafitra ho an'ny fampandrosoana ianao sady tsy manara-maso ny décision anao no tsy manao sanction ianao mitsipaka sady tsy mety mametraka mihitsy ny atao hoe mangarara na transparence ianao ny androm-panjakanao de corrompu daholo rehefa tsy mamadika ary ianao mihitsy micautionner an'le famadihana mba gaga zao ny tenenin'ny sefafi ao anatin'le fanambarana. Mais l'institution la moins crédible est incontestablement l'Assemblée nationale. Les 151 députés qui la composent se font acheter par le pouvoir à chaque vote important, au vu et au su de tous, et passent sans vergogne d'un groupement politique à l'autre, en dépit du mandat impératif instauré par la Constitution, article 72. Et nous tsika tsara zany zavatra teneniny zany mazava be ny zavatra teneniny de mbola misy ambanimbany eo izy hoe arriver à cautionner de tels actes en dit long sur la moralité de nos représentants alors que la Constitution spécifie que le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique, article 71. Nametraka fantanina moa sefa fi hoe manana conscience avy eo re député atsika ireo ary tena tokony apetraka tokoa zay zany nambarany sefa fi ao anatin'le teny frantsay vakiko anareo teo de tsy menatra ozy le solom-bavamboaka atsika fa de vidininy fa ifanam-panatanteraka se font acheter par le pouvoir isaky misy fifidianana manamanan-danja zany à chaque vote important isaky ny raha vao misy hoe lalàna mila atao mipasy eo anivony anty amin'ny era-pirenena de vidina tsy tahotra tsenatra ary ny tena loza de le niteneny eo masom-bahoaka ozy passe sans vergogne d'un groupement politique à l'autre en dépit du mandat impératif instauré par la Constitution. Ny lalam-panorenana ny mibaiko amin'ny andininy faharoa amin'ny fitopolo fa tsy mahazo mivadibadika groupement politique zany ianao nefa mivadibadika sans vergogne ozy ny sefafi mba menatra ianao rehefa ataon'olo hoe sans vergogne zany hoe tsy mahalala menatra zany ianao de tsy tahotra tsenatra de mivadika tsy mivadika roa fa ny tena zava-doza ao anatin'izay de zao Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarsoa le président ny HCC filohan'le fitsarana avy mbola lalam-panorenana mahita zany ny fanitsakitsahana le lalam-panorenana au vu au su de tous araka ny teniny sefafi ao masom-bahoaka hitany be sy ny maro tsy ahitanao tenina indray mandeha ary le teny tsy ataony io zany hoe le fahanginany de micautionner le fandikana lalam-pandrenana ataony fitondrana sy ataony solom-bavam-bahoaka amin'izao fotoana izao aiza moa ny andeha amin'izay rôlony tokoa le retsy le izy tao amin'ny sefafi ianao na hainy teneny hoe tsy misy zava-mandeha noho ny aly ianao zany ny tokony mba exemple mampiatra n'le zavatra ny teneninao rehetra tao amin'ny sefafi ary tsy zava-baovao zany zavatra teneny sefafi zany fa maheno an'izany daholo ny olona re tsy hoe de tena découverte be io navoaka ny sefafi io efa hita ny be sy maro efa nyresahan'ny mpanao gazety rehetra izany ny akabeazan'ny mpanao gazety mpanao fanadihadina de tsy miteny le président ny haute cour constitutionnelle hitanao ihany koa moa le sefafi hoe raha ny tokony ho izy zany le sefafi zao tokony ninterpeller an'le haute cour constitutionnelle fa satria ex membre ny sefafi Jean-Éric Rakotoarsoa de sahirana ihany le sefafi koa ao anatiny hoe maninona tsy mi-interpeller any Jean-Éric Rakotoarsoa en tant que ex membre anareo tato izy bien placé tsara toerana mihitsy zany ny sefafi teny any Jean-Éric Rakotoarsoa hoe monsieur le président mandika le lalam-panorenana zay tokony ianao angeny gardien ianao neny tokony hiaro azy reo député reo sans vergogne ozy ny terme nampiasaina vadika d'un groupement à l'autre d'un groupement politique à l'autre
andininy faharoa amby fitopolo monsieur le président, violation de la constitution ke zany, mba teneninay ianao satria tsara toerana ihany zay ianao mba mpikambana tato aminay ihany, fa tsisy zany hoe mbola na ny CFAFI miteny aza mamaky bantsilany de mbola misy fiatsaram-belatsy ihany, tsy afaka mi-interpeller izy le président ny HCC zay ex-membre ka mahafalifaly mahita le CFAFI miteny hoe de mba tsy mety zao, tsy mety zao, tsy mety zao. Fa bon, tsara tena aloha nareo CFAFI marina fa tsy mpikambana anatinareo tsony angamba ny président ny HCC Jean-Éric Rakotoarso, fa tao aminareo izy ny aingy. Ary le principe rehetra nijorony hatramin'izay ve zany de tsy mba afaka nareo ny tena tsara toerana indrindra i-interpeller azy satria tao anatinareo izy. Hoe monsieur le président, fa ahoany tony lalàna rehetra, fa ahoany zao, fa ahoany zao, fa ahoany zao. Nefa de cautionner le fitsarana mbola lampandrenana amin'ny fahanginany le raharaha. Zay nge mahatonga ny CFAFI miteny ny CFAFI de miteny zavatra tiany tenenina ny CFAFI zay tsy manahirakirana, tsy mahasa miteny nge ny CFAFI mikasika ny article 54 nefa be juriste ao miteny amin'ny anarany tenany manokana ny juriste ny CFAFI fa tsy mahasa se prononcer amin'ny anarany satria voatery interpeller le président ny haute cour constitutionnelle de sahirana. Any nge le problème ao anaty lizy de le resaka haute cour de justice de tsy mitenenina nefa le haute cour de justice io nambarany ao anatin'ny fanambarana izay nataony tao anatin'ity hoe dysfonctionnement de l'état ty, kanefa de mahagaga fa tsy misy resaka, tsy mi-interpeller an'le président ny haute cour de justice izy. Hoy izy atao anatin'le fanambarany hoe le fonctionnement de l'état s'appuie sur des institutions dont les tâches spécifiques permettent de garantir la séparation des pouvoirs et donc la bonne gouvernance du pays. Or, une partie d'entre elles fonctionne sans que leur effectif soit au complet. Situation inacceptable, appelée à durer plusieurs mois encore. De plus, il semble que tout soit fait pour que ces institutions ne puissent remplir leurs tâches. La loi instaurant la haute cour de justice rend pratiquement impossible tout recours contre le président de la République, les procédures prévues étant impossibles à satisfaire. Raha tika comme te malagasy tsotsotra de hoe ny ampahany androm-panjakana izay tokony ilaina iantohana ny atao hoe fisarahan-draharaha-panjakana na séparation de pouvoir ozy ary iantohana zany ny fahaiza mitantana na ny bonne gouvernance eto amin'ny firenena de miasa nefa ny betsaka ozy mbola tsy feno ozy izy. Ny isan'ny olona miasa ao anatiny zany sans que leur effectif ne soit au complet. Oui, CFAFI no miteny an'io situation inacceptable. Tsy azo ekena mihitsy zany. Or, ny président ny haute cour constitutionnelle Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso zay mbola averintsika ihany fa avy tao anatiny CFAFI afaka nandinika tsara an'izany ary bien placé andinika tsara an'izany de mahita fa le resaka haute cour de justice zao ohatra efa hitanao zao fa mandika lalàna mivantana lalam-pandrenana mivantana vao tsy tafapetraka tamin'ny 5 volana janoary 2024 teo zay haute cour de justice izao fa tsy miteny le président ny haute cour constitutionnelle de tsy miteny ihany koa le CFAFI mody miteny zany le CFAFI hoe tsy feny kosa ve ny membre ao anatina institution anankiray nefa miasa izy fa comme si de rien n'était validé an'izany ny haute cour constitutionnelle. Ary ny teny hoe eny fa io koa nge ny haute cour de justice koa nge tsy afaka miasa sans objet zany hoe raha tsy misy requête raha tsy misy fitsarana atao azy tsy afaka miasa izy donc zany tsy maninana mbola tsy feno aza ve le mpikambana. Or le fitsarana atao azy ihany koa io ny teny fitsarana na hoe fitoriana ny maromana kokoa le fitoriana entiny eo anatrehany le haute cour de justice ihany koa io ny tenen'ny CFAFI hoe pratiquement impossible nge nitondrana fitoriana eo anatrehany le haute cour de justice zany hoe resaka adala fotsiny zany io haute cour de justice io de resaka adala ihany koa ny caution omeny ny haute cour constitutionnelle azy de tsy miteny hoa le président ny HCC am'izany de tsy miteny ihany koa le mpikambana ao anatin'ny CFAFI izay taono ny voaka Jean-Éric Rakotoarso satria menatra de marina nefa tena tsara ary tena mitombona le fanamarena ataon'ny CFAFI fa aveo mametraka fanontaniana am'izay anao amin'ny crédibilité any satria rehefa mpikambana ao anatiny ve zany de tsy sahany mi-interpeller azy mpikambana tao anatiny ve zany de tsy sahany mi-interpeller azy maninaka tsy tenenareo président ny HCC monsieur le président Jean-Éric satria moa nareo zany ohatrany hoe mpinamana ny arany asa atao ny arany saika atao anatin'ny CFAFI monsieur le président na hoe Jean-Éric Rakotoarso mba zao lesy na mba zao rse tsy fantatro zay fomba fampiresahanareo
Aony haute cour de justice sy tafatsangana io kosa zavatra situation inacceptable. Nareo ihany mampiasa an'le terme situation inacceptable, tsy azo ekena nge zany e. De io vety mitsangana amin'ny ampahany loha ny haute cour de justice, tsy mitsangana kory aza moa zany ny tena mariny, fa de voafidy aloha ny solon-tenany assemblée nationale, de voafidy aloha ny solon-tenany cour suprême sy ireo ratsa mangaky ny fitsarana samihafa ao anatiny. Tsy hoe voafidy moa zany fa efa eo, fa le sénat zany zao de tsy misy toyany, tsy misy resaka na kely aza mikasika an'le izy. Voafidy ny avy amin'ny ratsa mangaky ny fitsarana, na hoe voatendry na hoe fa fantatra, de ny avy amin'ny antemirapirenena de mijanona eo. Zay le tenenin'ny CFAFI hoe effectif incomplet, tsy feno nisan'le olona mpikambana, ary tsy azo ekeny zany situation zany, situation inacceptable. Nefa tsy mahasamy teny izy hoe enao président ny haute cour constitutionnelle, enao aneny garant voalohany, non tsy garant, enao ny gardien voalohany, mpiambina voalohany an'le lalam-pandrenana. Rehefa vohitsakitsaka zany lalam-panorenana de aiza enao? Tsy miteny izy mikasika an'izany, ka zay mahatonga antsika hiteny hoe mahafinaritra ane le interpellation ary marina fa mitombona ny tenin'ny CFAFI fa misy zavatra ao. Zay manahirana antsika hoe paseny sous silence, mangina ny CFAFI ao anatrehan'le izy, satria mahakasikasika any président ny haute cour constitutionnelle zay lehibe, zay niarany mpikambana tao anatiny izany observatoire de la vie publique izany. Ny farany mba tsongaiko angamba ao anatin'le teneniny ny CFAFI de tahakan'izao hoe mandaa mihitsy ozy, refus de la transparence, mandaa mihitsy ny mangarahara mpitondra fanjakana misy amin'izao fotoana izao. Kanefa ny fahefana io tsy an'le fitondram-panjakana fa any vahoaka nampindraminy azy. Avy amin'ny olom-pirenena ozy ny CFAFI zay, ary marina loatra zany ny légitimité sy ny pouvoir, ny fahefana sy ny maharadrary ny fipetrahanao anatin'ny fahefana. Nefany tsy mba misy mangarahara, tsy mba misy tamberina ndraikitra na redevabilité ataon'ireo ao anatin'ny fitondram-panjakana ireo. Fa ty zao ozy izy zao no nyteneniny. Betsaka ozy ny exemple azontsika tanysaina amin'izay resaka refus na transparence izay, na hoe fandavana ny mangarahara ao anatin'ny fitantanandrara-panjakana izay. Fa ity zao ozy izy des contrats publics ozy, les ressources naturelles et autres biens publics appartiennent à l'ensemble de la nation, mais pas aux seuls dirigeants. De quel droit s'arroge-t-il le privilège de signer des contrats faramineux avec des entreprises tout en refusant d'en communiquer la teneur aux citoyens propriétaires? Reny fifanaraha-panjakana tao reny ozy, ny arena-kibony tany na ny fanana-panjakana fa izay an'ny firenena, anao malagasy anao atsika rehetrarehetra fa tsy an'ireo mpitondra ireo. Efa izara ozy ny fahefana anao soniavany an'izany contrat na fifanarahana zany miaraka amina orinasa samihafa, nefa tsy miteny anao olom-pirenena izay tompony, citoyen propriétaire, hoe sao ny tena marina sy votoatiny zany fifanarahana izany. De mbola tohizany, on pourrait multiplier les exemples, chacun les connaît, mais le meilleur exemple du refus de transparence de la part de nos responsables concerne le bois de rose. Un scandale qui saigne le pays depuis des années, alors que les noms des trafiquants sont connus. Un premier ministre n'en a-t-il pas transmis le dossier à son successeur? Les ONG concernées savent et disent où sont stockés les rondins, où ils sont embarqués sur les bateaux qui attendent au large et quels sont les noms des commanditaires. Mais curieusement, les enquêtes n'aboutissent jamais et les tribunaux n'ont pas d'éléments pour juger. Quant aux plus hauts responsables de l'État, bien entendu, ils ignorent tout. Tena mampalahelo, tena montsa mihitsy ianao mieritreritra le rarahan'le firenena zany hoe zany moa zany sisa le retsika io. Ny ohatra indrindra ozy amin'le fandavana ny mangarahara ataony ny tompona ndraiky mpanjakana amin'izao fotoana izao de ny resaka bois de rose na ny resaka bolabola na andramena. Nefa nge ozy izy de efa nandritra ny taona maro namotika ny firenena, fantatra nge hoe iza ny tena mpanao an'le bois de rose. Ny premier ministre le teo aloha ozy nampita zany anarany zany tamin'ny olona nandimby any, ny président de la république zany premier concerné napita ny maire Berzik tany amin'ny herira Jonarmampianina ny anaran'le mpanao bois de rose. Fa tsisy toyany ny ONG voakasika ozy izy mahalala tsara hoe aiza moa ny tehirizina le rondin na bois de rose na le bolabola na andramena, aiza ny fanondrana anazy any anaty ranomasina any.
izy ny tompona ndraikitra na commanditaire manome baiko am'izany mais curieusement magaga nefa ozy tsy mbola nisy fanadihadiana ka nefaratra amin'ny farany ary tsisy fitsarana tonga teny amin'ny tribunal mihitsy tsisy raha tonga teny amin'ny tribunal mihitsy mba ho tsaraina mikasika an'izany bois de rose zany fa na ny tompona ndraikitra ambony aza ozy quant au plus haut responsable de l'état de milaza fa tsy mahalala ninina quant au plus haut responsable de l'état bien entendu ils ignorent tout mahamenatra tena mahamenatra ary tsy te hijery fitaratra ntsony ianao maha olo-pirenena malagasy ianao rehefa zany ny zavatra renesinao rehefa zany ny constat ary tsy afaka metsiny le sefa fitsika ao anatin'le izy hoe tsy marina zany zavatra iena mibe sy maro raha mibe sy maro mahita nge zany fa tsy misy toyany ary tsy mahazo laka mihitsiny ary tsy mahazo ndeha ataontsika hoe tsy misy zay ils ignorent tout ozy le gazety ozy le dre ozy ny fanambarana ataony sefafi mody tsy mahalala ninina mikasika an'izany tompona ndraiky mpanjakana fiatsarambela tsy ohatr'izany foana ve zany nitondrana nyty firenena ty hatramin'ny roviana vo iova izany rehetrarehetra izany dradradradra foana aloha ny sefafi fa normal koa ny sefafi midradradradra raha tsisy fetraikany satria tsy crédible am'le zavatra ataony kasika an'le ex membre qui s'appelle Jean-Éric Rakotoarso dradradradra foana tsika mpanao gazety fa ino zany razondamosina ozy mpitondra fanjakana tsy raharanay fa zay afaka manohy an'izay ataona ihany ary zay miteny de njehany midradradradra foana tsika olo-pirenena rehetra midradradradra foana ny ONG sy ny société civile zay voakasika zany resaka fanondranana ny arena kibony tany sy ny arena ndramasina sy ny arena rabojanary tsika eto Madagasikara izany fa tsy ahitana fetraikany tsy misy ninina azo atao satria manapitsofina manakipy maso manakombombava tsy mahalala ninina fa mametraka kasika eo amin'ny sofiny de mieny mozika ambony be ny mpitondra fanjakana rehetra de tsy mahalala ny tena zava tsy hoe tsy mahalala mody tsy mahalala mody fanina ozy ny tanora mody fanina am'le tena zava-misy eto amin'ny firenena de zao ny fanontaniana apetrako aminareo apetrako amin'ny sefafi ihany koa hatramin'ny oviana no ohatran'izay ary le toedrara hatramin'ny oviana tsika moa mendrandra mafy an'le premier ministre lehibe ny gouvernement ary zay ny tenin'ny Jean-Marc Sarakoto Mamonjy président ny assemblée nationale hoe miankina amin'io politika programmanao programme gouvernement ho atolotra eny anivony any tamin'ny era-pirenena io le politique générale de l'état zany io no atokisany iverena ny fitokisan'ny vahoaka ozy amin'ny mpitondra fanjakana kanefa nge tsy le premier ministre ariry fa le tompona ndraikitra ao anatin'ny gouvernement de ohatra roa fotsiny zao ny raisitsika teo le resaka ministère ny poniny de le resaka ministère ny tontolo ihany ahoana moa ny atokisana afahanao olo-pirenena mametraka fitokisana amin'izany ekipa ny gouvernement izany de mazava ho azy fa maloto sy maimbo azy eo Andriamatoa Jean Ravelonarivo hoe na mety mba ao aza ny finiavany anao zavatra manoloto sy maimbo izy satria zany le ekipa ao anatiny sasany tsy mandray ndraikitra ny sasany mody fanina ny sasany tsy te halala sasany moa zany andeha ameny posy ny tena objectif ny tena tanjona idirany ao de zay le ekipa ny sasany moa na tsy mahomby aza ny 2 na verinao anaty gouvernement ihany ina moa ny azonao atokisana amin'izany tsisy ka tena tsisy ka za moa tsy haiko ny politique générale de l'état zany angena ny programme na gouvernement atolotra eny anivony any tamin'ny era-pirenena zany ane mariatsika tsara fa tsara de tsara zany satria zany ange le tonga am'le fiteneneny bonnes intentions ianao ve anoratra de tsy ataonao faran'izay raitra sy tsara ny ao anatin'le soratra fa ny soratra araka ny tenin'ny gazety sy ny zavatra ambara les décisions prises à grand renfort de publicité ou ny sefafi sont rarement suivies des faits comme si les faits d'annonce suffisaient et que les administrations concernées se désintéressaient du suivi nécessaire à leur application. À chaque changement de ministre, après chaque scandale touchant la corporation, les responsables de la gendarmerie et de la police nationale jurent qu'il n'en sera plus ainsi et que la corruption sera éradiquée de leur corps. Mais le racket se poursuit sans faiblir sur les routes et en ville et nul ne s'en offusque plus. Ny fanapahan-kevitra lazay natao tamtam be anao an'izao tsika anao eto amin'izao tsika effet d'annonce fotsiny fanambarana ny tena betsaka fa tsisy fepetra raisina rehefa avy eo ary tsy misy toyany zany fanambarana izany ary le tompona ndraiky mpanjakana voakasika ozy tena tsy miraharaha akory ny fanohizana n'izany fanapahan-kevitra ny raisina izany isaky miova ny ministra ozy ohatra ny raisina zao de ny tompona ndraiky ny gendarme sy ny polisy ozy de miteny tsisy corruption zany tsony fa de hiala tsy afaka zay le fiteny zay de tsy andefitra intsony
de io de hainy mpitondra rehetra mifandimy firy tomaty le rehetra zay tsy andefitra intsony amy resaka kolikoly amin'ny examen mpanjakana zay tsy andefitra intsony amy reny kolikoly eny andalany reny tsy andefitra intsony amy raketa sy ny endrika isan-karazany ataony fa io nytenen'ny sefafi io mais le raquette se poursuit sans faiblir na eny andalana na eny amy lala-pirenena eny fa tsisy olona taitra am'izany intsony firy tomaty ho azy fotsiny antaniko anareo firy taona maty zany hoe firy tomaty zany fa tsy hoe tomaty voatabia akory impiry isaka misy tompona andraikitra mipetraka eo amin'ny ministerany asa-panjakana de zao foana ny tenenina hoe zany examen mpanjakana zany de tsisy kolikoly tsony ary tsy andefitra intsony izay zany manko de fiteny indraindray anao fa kivy mihitsy mahendro vao maheno tompona andraiky amin'ny teny zay de tsy andefitra intsony mihitsy manoloana ny kolikoly sy ny ohatran'izao de fa mime fotsiny izany barabarainao am'izany any amy justice de tsisy kolikoly tsony eny amin'ny université de tsisy kolikoly tsony mbola nahita ve nareo concours na de indre mandeha ka hoe nitrangaka tsy nisy kolikoly tsy nisy scandale kolikoly sy nakana vola sy ny hoe tiany examen any amin'ny gendarme any amin'ny police any amin'ny miaramila rehefa recrutement na inona ka raha voaresaka fanjakana de kolikoly zay. Mais les raquettes se poursuivent sans faiblir oziny gazet oziny le sefafi oziny fanambaran'ny sefafi nefa de samy lokaloka daholo raha vao tonga eo raha vao misy ministre tonga de zay tsy andefitra intsony zay andrefa petra tsisy kolikoly zay zao inona moa tsy re déclaration de bonnes intentions nataony zany ministre Ralava Beboary misy zany engeka mipopoka ery tamin'izy le vao tonga teo satria hoe izy zany hoe atokisan'ny mpamatsy vola satria hoe efa fantatry ny mpamatsy vola na partenaire technique et financier any ivelany any tonga teo ny ranamana voaka ny hippocampetsika voaka ny bois de rose lasa ny sambo izy zay mihitsy ny communiqué nataony Alliance Voargas hoe on a confié au ministère de l'environnement le pilotage des missions en vue de la saisie du bâton et des bois de rose à l'intérieur zay mihitsy ny fanambarana nataony Alliance Voargas hoe nankinina tamin'ny ministère ny tontolo iainana ny pilotage n'le mission ny fitariana n'le iraka hisambotra ny sambo io de poritsaka ny sambo de nefa ianao mbola midradradrara eny misy fepetrany raisina ho asorina daholo indray ny tompona andraikitra any amin'ny faritra tsisy sanction tsisy ninina zany de nao malagasy de mijery flora eo foana de manaiko barabarain'ny olona de manaiko dorororo'ny olona eo mialatsiny am'le fiteneny dororo tsika manko zao tsika moi y compris azako ao anatiny zany tsika manko zao ny tena atao hoe dorororo mijery ohatrany hoe omby mijery flora an'le spectacle atolotry le mpitondra fanjakana atsika ao anatiny zay fietsika sarimietsika grande mascarade atao anatin'ny fitantanandra raha-mpanjakana zay de eo le vahoaka de mijery mitazana de ny ao any tena matoina ary insistevako de hoe tsy nahenoko feo ny président de la république mikasika indrindra ny resaka kereny amin'ny faritra atsimo nefa voalaza fa hoe 200 000 personnes ny touché ary efa misy ny maty na maty ny tazomoky na maty ny kere maty ny anoanana daholo ihany zany fa aza manao déni de la réalité aza tsy pahana le tena zava-misy fa maninona ny tsy arenesapeo maninona ny tsy ahenona andraikitra ny topitaly jinjereny efa maty vitondrana lambamena aizindrary be tsara velatsy aho ny topitaly tsisy ranakany efa maty motomitomany aizindrary be tsara velatsy aho